Riavako malala ho mitompo ho aminareo mandran-karivany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny tenin'Andriamanitra sy ny tenin'ny olombelona. Ny tenin'Andriamanitra sy ny tenin'olombelona. Zany no misongadina amin'ny mofinainantsika anio. Bokin'ny Ezekiela 33.10 ny 10 hatramin'ny 9. Ny tenin'Andriamanitra sy ny tenin'olombelona maneho fampitahana tsotsotra ny amin'ny tenin'olombelona sy ny tenin'Andriamanitra i mpaminany Ezekiela. Raha marina kokoa dia antso no ataony mpaminany Ezekiela tao aorian'ny faharavany Jerosalema dia te hanorina fiainana vaovao, fampanantenana vaovao amin'ny olony Andriamanitra, ny olony izay tsy manana fiteny afa-tsy ny faharerahana, ny fahatrotrarana. Ambaran'ireo olo ireo fa ny fahotany, ny fahotany ihany sy ny fahadisoany no azony ambara. Eo anatrehan'izany dia antso no ataon'ny mpaminany, antso mitodika amin'reto vahoaka reto mba tsy hitodika sy amelanja koa aza indraindray ny fahadisoana sy ny fahotana amin'ny zanak'olombelona. Ambara mantsy fa fahafatesana no aterak'izany, fahaverezana no hiafaran'izany, ary ny tenin'Andriamanitra dia manambara fa tsy sitrak'Andriamanitra zany. Tsy sitrak'Andriamanitra ny hahafatesan'ny ratsy fanahy, fa ny tenin'Andriamanitra kosa dia miantso ny olona hiala amin'izany fitenenana, mivety mandrakariva ny fahalemeny zany, fa miantso kosa ny olona hiteny momba ny fibebahana. Amin'Andriamanitra mantsy dia tsy ny fahamarinan'ny olona no hahavonjy azy, ary tsy ny fahotany no hahavery azy. Hitantsika amin'ny 12 hatramin'ny 1 zany. Fa izay manaiky hiverina, izay manaiky hibebaka ao amin'ny Kristy, ao amin'Andriamanitra no mahazo famonjena. Ambara fa natohina karazam-pahotana sy fahadisoan'ny zanak'olombelona teo aloha. Raha manaiky hitodoy hiverina amin'Andriamanitra izy, na dia amin'ny ora farany azy, dia hisokatra ho azy ny varavaran'ny famonjena. Ary mifanohitra amin'izany kosa, natohina fahamarinan'ny olona anankiray, dia mety hahavery azy zany raha tsy manaiky izy hiverina amin'Andriamanitra. Andriamanitra mpitsara marina, Andriamanitra tsy mitanily izy. Zany no ambarana ny 15 hatramin'ny 20, indrindra ny 20 dia miteny izy manao hoe hoy ianareo tsy marina ny fitondran'ny Tompo, ry taranak'Isiraely, samy ho tsaraiko araka ny alehany avy ianareo. Izay tokony ho bajin'ny mino, ny teny izay tokony ho tenen'ny mpino zany, dia tsy ny mitarazoka na mandromandry ao anatin'ny fahotana sy ny fahadisoana mandrakariva, fa mikatsaka kosa, teny mikatsaka fiverena, fiovampo, fibebahana, ary mitaky ny fialana amin'izany rehetra izany. Riavako malala ao amin'ny Tompo, ny hamonjy ny olona rehetra no sitrak'Andriamanitra, kanefa izany famonjen'Andriamanitra efa sokafany eo anatrehan'olo zany dia miankina amin'ny faneken'ny olona anankiray fa vonin'izy handray ny famonjena.
ho mantsy ny ambarany bokyny Romanina toko 10:10 haitsika tsara manao hoe fa mifono inona azahoana famonjena ary amin'ny vava no anekena azahoana fahamarinan'ny. Ravako malala ny finonan'ny Kristy no ambety teniny mino, teny manambara fijoroana vavolombelona, teny mitodika any amin'ny famonjena, teny izay tsy mitanondrika amin'ny lasa. Zany no teny asain'Andriamanitra ho tenentsika. Ary nen'Andriamanitra teny mpamonjena, teny efa tanterahany tao amin'ny Jesosy Kristy zanany, lay amonjy ny olona rehetra. Indray tokoa tsika ry havako, alaim-panahy manao fanetretena diso toerana. Fanetretena diso toerana izay mety hanimba ny tenantsika mihitsy koa azy. Indray isika mihevitra fa manetry tena, rehefa miteny manao hoe zay mo mpanotako, zay mo ratsiko, zay mo tsisy izahay anay tsoniko. Inona moa zay eo anatrehan'ny fiarahamonina? Inona moa zahay eo anatrehan'ny fahotana zay nataonay? Dia karazana fiteny mihiba mandrakariva izay mitondra makany amin'ny fahaverezana no tenentsika sy irairainy ny vavantsika. Eto kosa ovan'Andriamanitra ny fomba fijery zany mba hanana fijery miabo kokoa isika, hibanjina famonjena, hiteny ny momba ny fiainana vaovao izay efa nataon'Andriamanitra teo amin'ny fiainantsika. Ny lasa tsy hitsaran'Andriamanitra antsika, fa ny faneketsika ankehitriny hiova, hiala amin'izany, zany no miantoka ny fiainana vaovao izay omen'Andriamanitra antsika. Ndao ary havako, ndao ary hiabo kokoa isika amin'ny fomba fijery, amin'ny fomba fiteny, ary indrindra amin'ny fanapahan-kevitra rehetra izay raisina amin'ny fanoloran-tena eo anatrehan'ny Tompo, mba ahatonga an'Andriamanitra hisokatra hanokatra ny famonjena ho antsika rahateo. Ny tenin'Andriamanitra nampitondray ny mpaminany dia teny vonona hamonjy antsika, hanome fiainana vaovao, nampanantena fanonenana tao aorianan'ny faharavana. Fa ny tenitsika olombelona kosa moa teny miandrandra zany famonjena zany va, sa mbola mitoetra sy milafika ao anatin'ny fahalotona sy ny fahaverezana ary ny faharatsiana sy ny fahotana mandrakariva. Banjino ary Andriamanitra izay manome fiainana vaovao, Jesosy lay miteny fa zao avy ananany fiainana sady ananany be dehibe. Izy no banjintsika fa izay mitoetra ao aminy no manana fiainana mandrakizay. Eo n'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika ry havako. Andriamanitra ray eo amin'ny Jesosy Kristy zokonay. Lay Andriamanitra efa nanokatra ny varavara-pamonjena ho anay. Tsy tiany olona rehetra ho vonjena, fa tsy tiany olona rehetra ho very, fa hamonjy, anaisitra sy hanafaka ao anatin'ny fahotana sy ny fahaverezana ny zanak'olombelona rehetra. Misaotranao Tompony amin'ny dingana lehibe izay efa nataonao, nanomezanao ny zanakao ho anay. Ary reto zahay vonona anaraka izany dingana izany, hanolotra ny momba ny tenanay ho anao Andriamanitra. Da io ny fanoloran-tenanay ary, da io ny fanapahan-kevitra tsara raisinay, da io ny fanomponay rehetra indrindra amin'izao farany herinandro izao, mibanjina ny fanompon'ny fiangonana
Aperakay ampelatananao zany. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy mahavonjy, no anaovanay sy angatanay zany mivavaka izany. Amen.